Araka izany dia namelona takaitra goavana atao amin'ny renivohitra Toliara tao ilay rivodoza Arona raha tany amin'ny taona 770 no nisy farany izany fahavakisan'ny fefiloha-firenena izany vokatry ny fandalovan'ny rivodoza dia tamin'ity taona ity no niseho indray izany fahavakisan'ny fefiloha-firenena izany mitondra ny tatim-baovao mifanandrefy amin'izay vola ravoavy eo amin'ny sarin'ny Jacques Dalin sy ny sarin'ny BNGRC. Ny maraina tany amin'ny manodidina ny 3 ora tanoany no vaky ny fefilohan'ny renirano firenena vokany dia olona 3 no namony ainy 770 naratra mafy ary ny olona Amanarivo no trapona io moa ny tatra ofisialy izay nampitain'ny chef-district-ny Toliara voalohany ny folakandro teo tany amin'ny 3 ora tany. Mitatra avy amina parlementaire izay any an-toerana kosa dia milaza fa olona 10 no namony ainy anisan'izany fianakaviana atao Amparavay ao an-tampony Toliara izay rava-trano ary renim-pianakaviana niaraka tamin'izany anankitelo no indray namony ainy tamin'izany. Dibo-drano ny fokotany maro an-drenivohitra Toliara ary ny fokotan'ny Tsogibory anketa voalohany sy faharoa izay ihany ny avaratra andrefany an-tampon-tanàna Toliara no tena lasipatra amin'ny fiakaran'ny rano. Dibo-drano ihany koa ny faritra iva ao an-tampon-tanàna. Efa any an-toerana manao ny famonjena ireo trabona moa ny ekipa avy ao amin'ny bureau national misahana ny loza ara-voajanahary BNGRC izay milaza fa maro be ireo olona izay mila famonjena. Ka efa nisy vedette nampiasaina ahafahana manao évacuation zany an'ireo olona reo mitady vonjy eny ambony tafo sy ny karazany saingy indrisy ny simba koa ny vedette anaky 3 zay raha tsy diso tamin'ny nampiasaina fa mitady foana moa ny vahaolany dia misy vedette enina zany no mbola mandeha amin'izao misy sambona mpanjono sambo tena sambo anaovana koa ny évacuation indray io mitovy amin'ilay teo ihany ary isorana ny fokon'olona amin'ny ankapobeny fa efa anjatony zao ny lakana tsotra n'olo tsotra zany fa ny BNGRC moa no mandray an-tanana amin'ny famoahana vola satria hofaina koa izy ireny zany lakana anankiray mety mahazaka olona 4 na 3 dia fa anjatony zao ny lakana miasa ankoatran'ireo vedette anaky-enina sy ny sambo anankiray zay raha resaka famonjena satria io zany no tena mamaika indrindra amin'izao tsika miteny zao. Ankoatran'izay ny fiaraha-miasa amin'ny mpiara-nombonantoka efa misy camion mandeha makany Toliara mandeha makany Morondava mba hitondrana vatsy mety filan'ny olona zany eo ny tente eo ny sakafo dia efa amintsika miteny zao efa mandeha any amin'ireo toeran'ireo. Ankoatran'ny Toliara voalohany dia anisan'ny tondra takaitra vokatry ny fandalovan'ity rivodoza ity ihany koa ny district-ny Toliara faharoa Sakara ary Iorombe nambarany teo anivon'ny BNGRC ihany fa maro ny fahasambanjavatra anisan'izany ny tranom-panjakana tamin'ny fandalovan'ny ity rivodoza ity.